mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malalatra ity talata fa 17 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny favalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa andiny favalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza ho hatrany mpanao ratsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba azo reniko famonjena, dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba mivoninahitra mandrakizay. Matoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandahy isika izy kosa andahintsika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola matoky ihany izy, fa tsy mahazo mandahy ny tenany. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Any ampigadrany Paoly Riavana no manoratra ity taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty ity. Any ampigadrany izy, ary ity no heverina ho taratasy farany nosoratan'i Paoly. Taizany zanany ara-panahy Timoty, ary mbola nirahy ny tany Efesosy Timoty no nampanatsoiny ho an'ny Roma, satria nifatotra tany Roma izy, ary efa nanam-po mihitsy hitantsika amin'ny toko faharoa andiny fahafito sy ny fahavalo. Toko faefatra andiny fahafito sy fahavalo lay andinjotra masina itsika tsenjery hoe niady tsara na tanteraka ny fiazakazahako. Ny tahiry ny finoana. Efa nihevitra mihitsy ny apôstôly Paoly fa farany io, ary zay ny fetra ity ny taratasy nosoratany farany dia natsony ny zanany mba anatrika ny ampahery azy, nefa koa indridridrindra azahoany mampita ny faneva tamin'ny Timoty, mampita indray ny afatra maro samihafa amin'ny anohizan'ny Timoty ny asa fitoriana ny filazantsara. Dia amin'ity mofinaina ito ampiaratanantsika ity dia zavatra roa no asehony Paoly ao anatin'ilay taratasy izay sady niantsona ny Timoty ho an'ny Roma no nampaherezana azy. Voalohany indrindra dia asehony lay tapany voalohany amin'ny toko faharoa lay ny fahasoavana, mahazava-dehibe ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia mahery noho ny zavatsarotra. Paoly amin'ny ity taratasy izay nosoratany ity ho an'ny Timoty dia mampitany fiainana kristianina amina sokajinasa na fiainana na fanompona telo. Dia ao anatin'izany ny mpiazakazaka, hitantsika amin'ilay hoe nahatanteraka ny hazakazaka. Ny faharoa dia hoariny amin'ny mpamboly, ary ny fahatelo dia hoariny amin'ny miaramila miatafika. Reo telo ireo no anoharan'ny Paoly ny mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny mpiazakazaka, zany hoe misy mpijery izy. Tahaka ny miaramila dia izao tsy maintsy miady izy, ary tahaka ny mpamboly tsy maintsy miaritra izy vao mahazo ny vokatra. Ary dia amin'ity eto ampiaratanantsika ity dia voizin'ny Paoly mafy mihitsy ny fahasoavana. Fa na mpiazakazaka, na dia tahaka ny mpiazakazaka raha ny mpanompon'Andriamanitra ka mari-pitazana, dia ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga azy afaka mahavita ny hazakazaka. Ary na dia tahaka ny mpamboly azy izy izay tsy maintsy miaritra, manantena, mino vao mahazo ny vokatra, dia ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola mampahavokatra. Ary ny fahatelo, na dia hoariny amin'ny miaramila miaritra ny mafy aza. Hitantsika amin'ity toko faharoa ity andiny fahatelo, tahaka ny miaramila tsara ny Jesosy Kristy, dia ny fahasoavana ihany koa no ahafahana miatrika izany ady zany. Ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo raha dia misy toetra manokana iombona an'ireo asa telo ireo, na izy miaramila, na izy mpamboly, na izy mpiazakazaka,
dia ny faharetana. Zava-dehibe ny faharetana sy ny fikirizana ambarany apôstôly Paoly. Ary dia asehon'ny Paoly fa tsy hoe mora akory ny maha miaramila amy ty adininy fa fahatelo ty manao hoe miaritra amy mafiamiko. Fa zava-dehibe mihitsy na amin'ny azakazaka io na miaramila io na mpamboly io ny fikirizan'ny olona sy ny faharetan'ny mpanompon'Andriamanitra. Miaritra vao mahazo ny satro-boninahitra, miaritra ny fangiry firiana sy ny fanenjehana. Tsy voatery ho misosa lava, misosa mahafinaritra mandrakariva akory ny fiainana kristianina na ny fanarahana ny tompo, marina loatra fa nampanantena fiadanan'Andriamanitra, marina loatra fa nampanantena fiadanan' Jesosy, marina loatra fa aoka iahery ianao amin'ny fahasoavanao amin'ny Kristy io izy. Zany hoe zava-dehibe le fahasoavana, mahery no my fahasoavana. Fa na eo aza ny fahasoavana de misy zavatra tsy maintsy hiareta ny mpanompon'Andriamanitra, tsy maintsy hiaretantsika mpanompon'Andriamanitra. Ary amin'ity fiaretantsika ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ity dia ny fiaretan'ny mpanompon'Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika roa lay faharetana na ny fomba azahoan'ny olona faharetana. De izao maharitra ny olona rehefa mibanjina an' Jesosy izy, rehefa mahatsiaro an' Jesosy izy, rehefa miaraka sy miombinaina ao am' Jesosy izy. Ao am' Jesosy ihany no anovozan'ny olona ny faharetana. Hoy izy manao hoe tsarovo Jesosy izay natsangana tamin'ny maty, ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako, zay aretako ny fahoriana hatramin'ny fatorana azy tahaka ny mpanao ratsy. Zany hoe rehefa Jesosy no banjentsika rehefa ko malala de vitatsika ny fanompona. Raha vao tsy mibanjina an' Jesosy itsika, tsy mahatsiaro an' Jesosy itsika, de lasa ny fahoriana ho hitatsika ny tsarotsika, ny fangiry firiana mahazo atsika no hitatsika, ny olana maro samihafa zetraitsika no hitatsika, de tsy maharitsika fa mihemitra. Efa betsaka ny tahaka zany hitatsika ohatro amin'ny epistily any Hebreo. Ny epistily any Hebreo de betsaka ro nihemitra, betsaka ro nangatsika. Na tonga ny epistily any Hebreo nosoratana manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka, isika de tsy naman'izay mihemitra. Zany hoe isan'ny mampihemitra ny olona rehefa ko malala ny tsy fananany firaisampo, fiankinana na koa fibanjinana sy fahatserovana any Kristy. Rehefa masaka tsara ao anatin'ny fiainan'ny mpino ny fahatserovana fa Jesosy niaritra talohany, ary io no mbola tenenin'ny epistily any Hebreo hoe satria Jesosy ange niaritra ny mafy, de zao mahavony zay rehetra miaritra ny mafy koa izy. Satria Jesosy no zahana toetra tamin'ny tenany tamin'ny fahoriana nentin'ny epistily any Hebreo, de mahavony zay rehetra mandalo fizahany-toetra koa izy. Rehefa ko malala am'izao andro antsika zao de betsaka ny miaritra ny mafy amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana, betsaka ny miaritra ny mafy amin'ny fijoroana amin'ny fitiavana, betsaka ny mangiry firy amin'ny fiainana zay te hiainana amin'ny maha-kristiana. Ary ambarany Paoly fa zavatra tsy maintsy hiaretana zany, zavatra tsy maintsy hiaretatsika ny fahoriana, hiaretatsika ny zavatsarotra, hiaretan'ny mpitoro ny filazantsara, hiaretan'ny mpino, hiaretany zay rehetra mangetaheta ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nafarany Jesosy impiry moa manao hoe aty am'izao tontolo zao ange ianareo ahita fahoriana. Matokivy efa naresy tontolo zao izy. Ary efa nitendra teo izy manao hoe etenge ny lalana makany amin'ny fiainany, fangiry firiana zany, zavatsarotra zany. Rehefa ko malala mampahery anao ary, mampahery anao mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa zay maharitra hatramin'ny farany any no vonjeny. Raha mitady kivy ianao de jereo ny tantaran'ny Jesosy, hoy Paoly. Raha mitady ho ketraka ianao de taon'ny Paoly hibanjina ny miaramila. Ary ny miaramila ozy de zao tsy mba maningo tena amin'ny raharahan' zao fiainana izao. Raha vao maningo tena amin'ny raharahan' zao fiainana izao ianao de tsy manam-paharetana.
raha vo mifamato-piainana am'izao tontolo zao araka ny tenin'ny Jaona manao hoe anakaza ty zao tontolo zao, raha vo ty zao tontolo zao de zao tsy manam-paharetana. Ny olona mifamato-piainana amin'izao tontolo zao fa tsy mifamatotra fiainana amin'ny Kristy de tsy manam-paharetana izy. Ary rehefa tsy manam-paharetana izy de zao tsy voazony ny satroboninahitra. Rehefa manala zava-dehibe zany lay afatry Paoly ho an'ny Timoty satria anelanelan'ny fotoana tongavan'ny Timoty miala avy any Efesosy makany Roma de mbola lavitra. Tena nafatra afatry Paoly hoe tsy mbola fantatra zay tohiny tantara fa izao manafatra anao anaka. Marita. Ary zany afatra zany no tena mampahely antsika am'izao mofinainy zao afaka malala ny ananantsika faharetana amin'ny finoana, ny ananantsika faharetana amin'ny antso zay efa niantsona, ny ananantsika faharetana amin'ny fiainana amin'ny filazantsara. Tsy foana ny fahasoavana, fa tsy hoe rehefa miaritra ny mafy isika tsy eo ambany fahasoavana, fa teny eo ambany fahasoavantsika fa misy zavatsarotra mandrakariva avelan'ny tompo lalovana. Fa ny faharoa afaka malala izay tao amin'ny Paoly obanjinitsika mba hahatonga antsika afaka andresy ny zavatsarotra ka ananatsika faharetana de izao andiny faraika ambiny folo no andiny fahafolo sy ny fandiny faraika ambiny folo de izao tao amin'ny tompo koa isika tsy tao amin'ny Paoly koa isika tsy hibanjina an' Jesoa sy ny fangiry firiny ihany fa tao amin'ny koa isika hibanjina ny fiainana mandrakizay, hibanjina ny fiainana mandrakizay. Hoy izy manao hoe izany no iaretako ny zavatra rehetra ny amin'ny olom-boafity mba hazony reny koa famonjena de ilay ao amin'ny Kristy Jesoa mba mivoninahitra mandrakizay. Fa raha miara-miaty aminy isika dia miara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia miara-manjaka aminy koa, miara-manjaka amin'ny Kristy. Zany hoe tao amin'ny Paoly isika tsy hijanona eo am' Jesoa ihany zava-dehibe zay, fa ny faharoa zay tao amin'ny Paoly obanjinitsika koa de izao ny toerana hovatantsika, ny zavatra miandry antsika. Le afako isan'ny ataontsika hoe fomba fiasa hitezanantsika mihitsy ankehitriny amin'ny atao hoe mba manana vision rehefa manao zavatra. Saika matetika retseroa zany hoe mba manana vision rehefa manao zavatra. Fa nahoana moa tsika manana vision? Nahoana tsika ny tao manana vision zany hoe mba manana vina. De tao amintsika mba hanana vina amin'ny fiainana tsotra ny antony mba hahafahantsika mandresy ireny zavatsarotra lalovana mandrapatonga amin'ireny viny ireny. Rehefa manana vina anao de fantatrao zany ny dikan'ny zavatra ataonao, ary rehefa fantatrao le dikan'ny zavatra ataonao de maharitra ianao. De eto Paoly de mero lavitra an'izany manao hoe mpanjino nge le toerana hovantaniny, mpanjino nge le zavatra miandry, fa rehefa fantatrao le loka miandry anao raha oharina ampiazakazaka ianao, efa fantatrao lay vokatra miandry anao raha oharina amin'ny mpamboly ianao, ary fantatrao ny satroboninahitra miandry anao raha oharina amin'ny miaramila ianao, raha fantatrao zany zavatra miandry anao rehetra de izao vitanao ny miaritra. Mahatokany olona tsy ampifaharetanao Paoly de zao ndraindray tsy any amin'ilay loka ny fanjakan'Andriamanitra ny masony fa ivery mifahito amin'ity tany fandalovany ity ihany. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly nanafatra manao hoe raha eto amin'ity tany ity ihany no anantenanao an'i Kristy de mahatratra indrindra ny olona rehetra ianao. Tsika rehefa malala tonga kristianina, tsy tonga kristianina ho an'ny tany ihany, tsy tonga kristianina ho an'ny fiainana mandalo vetivety ihany, tsy tonga kristianina satria hoe atoan'Andriamanitra ny fiainana isan'andro, satria efa nyteny izy hoe aza manazy ho anina zay ho sotroina zay ho tafiana, tsy tonga kristianina isika ho an'izay ihany, mazava ho azy zay kado fotsiny ihany, men'Andriamanitra amboniny fotsiny zany, fa tonga kristianina tsika satria ho ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Matoa Paoly nanazava lava momba ny fiainana mandrakizay Korinthiana voalohany toko 10:10 de izao tiany Paoly ny atserovan'ny kristianina ny zavatra miandry azy amin'ny fitsanganany tenany maty. Isan'ny toko lava indrindra nosoratan'ny Paoly ny fitsanganany tenany maty, Korinthiana voalohany toko 10:10 sy ny fiainana mandrakizay sy ny fiavin'ny tompo any aparany. Nanokana takila sy ranomaity betsaka Paoly mba hanazavana mpino hoe zao angeny zavatra hitrange. Fra aza miova raha tsy foana ny fikalezanareo aina de zao ny zavatra hitranga.
miara-mitsangana ny tompo eo ankilany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, miara-manjaka aminy hoy izy amy Timoty zanany eto. Rehefa ko malala rehefa indray kivikivy ianao amy fanompona ndradray mety trotraka satria olombelona mitafy nofo ihany, ndradray mety mahatsiaro hoe tompo ahoana moa zany zavatra ienako zany, to fa vizana miaritra loatra, ndradray mety mahatsiaro hoe tompo zany ve ny lalana hitondranao a, tompo mety mahatsiaro trotraka ihany ianao ndraindray, fantatry ny tompo zany, fantatry ny tompo zany. Andraindray anao mety ametra-panontaniana mihitsy manao hoe za tompo kivy mety misy fotoana anao tena miravoravo tanana mihitsy. De zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe ndraindray etsika tsy mahatoky ihany. Andiny fiadrabeny fa na de tsy mahatoky aza isika, misy fotoana isika na de eo ambany fahasoavan'ny tompo raha misy fotoana trotraka ihany, fantatry ny tompo zany. Misy fotoana trotraka ihany, misy fotoana mitaraina ihany, misy fotoana asa monomonina ihany amy tompo hoe tompo fa ahoana moa zany hitondranao azy zany, fa nahoana tompo navelanao andalo zava-tsatra, fa nahoana tompo mety mandalo an'izany ianao. Fa izao Paoly mibanjina ny fiainana mandrakizay itsika, ary eny ampibanjinina ny fiainana mandrakizay de zao n'Andriamanitra tsy mamela anao irery, Andriamanitra tsy manary atsika, Andriamanitra mahatoky, fa na tsy mahatoky aza isika de izy mahatoky ihany. Mampaheripery afaka zany tenin'Andriamanitra zany, misy fotoana atsika tena tsy mahatoky, tahaka ny hoe raha mpamboly de zao tsy maharitra tsy maharitra tragny am'le vokatra fa mety mioty manta, mbola eny an-tsaha le vokatra de mandeha mioty manta na tsy maharitra ampialasana an'ilay vokatra, na koa raha miazakaza raha oharina am'le mpiazakazaka teo de mety eny am-pandehanana de mitsoka-daharana, na raha oharina am'le miaramila teo de mitsoka-daharana koa miala. De hoy Paoly manao hoe fantatry ny tompo zany, fantatry ny tompo ny toe-panahinao. Tena indray tsika eny am-pandehanana eny mety mandalo n'izany zava-sarotra izany, tahaka ny nandalovan'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrareo. Paoly nandalo n'izany ka ny teny manao hoe manana rakitra ao amy vilany tany zahay. De ianao ry havako malala, na de eo aza ny zava-tsarotra lalovana de zao mahatoky fa na de vizana aza, na de trotraka aza de mahery izy. Misy iran'ny mpanazavy zay manao hoe na de reraka azy ianao, mbola azo hery vao, tadidio zay nekenao. De zany rehefako malala tsy hoe tononkira ny mpanazava zany satria fantatry ny mpanazava rehetra, ny hoe ny teny zay notonononao, ny fanekena zay nambaranao tamin'Andriamanitra de zao tadidio zay nekenao, fa na de reraka azy ianao mbola azo hery vao, fa Andriamanitra de miazona anao ho mahatoky mandrakariva. Afaka malala zava-dehibe ny hoe maharitra azy sika, zava-dehibe amin'ny fiaina kristianina ny ibanjinantsika n'Andriamanitra, mahareta amin'ny fonary havako ary aza miova, na inona zavatra lalovanao de aza miova, ankino amin'Andriamanitra ny zava-tsarotra, mahatoky azy, fa raha mahatoky ianao hoy Paoly, raha miara-miaty aminy de miara-belona aminy, raha miara-miaritra aminy de miara-manjaka aminy, ary aza isan'izay manda, aza isan'izay miemotra fa tazony mandrakariva ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana ny tenin'Andriamanitra, ary zay nekenao tanterahinao amy tompo de mahatoky fa mombanao izy. Ivavaka sika, tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindram-po ianao, Andriamanitra azo anteherana amin'ny fotoana rehetra. Nandray tokoa zay tompo tsy mahatoky, nandray tokoa zay tompo mora kivy, nandray tokoa zay tompo mora mangatsika aza, nandray aza sanatria manome tsiny ianao. Misaotra tompo fa tao aminao zahay, hibanjina anao Jesoa, izay maty ny solo anay tao amin'ny hazo fijaliana, namela heloka anay, tao aminao zahay hibanjina sy ahery amin'ny fahasoavanao. Nandray zay tompo mety alaim-panahy
angatsika de atao aminao koa hibanjina ny fiainana mandrakizay zay ho vatanina, hibanjina ny satroboninahitra eny am-pelantanana efa natolotrao. Azony zay Andriamanitra. Amarino aminay fa mahatoky ianao, miazona ny fanoloran-tenanay, miazona ny fitiavana anao aty anatinay. Fa avak'izay tompo ho an'ny kristianina rehetra mpanaraka izao mofona anay zao, tehirizo ny fanoloran-tena, tehirizo ny finono tsy hozongozona, tehirizo amin'ny faharetana sy amin'ny fahatsiarovana fa tianao ka na inona tsy sarotra lalovana amin'ny maha-kristianina, maha-pino, amin'ny fanaovana asa soa, amin'ny fijona vavolombelona de mahatoky anao ka miazona. Ampahirizo ny tokantrano tsiraray avy, anjakan'ny teninao, ataovy miaritra sy maharitra amin'ny fivavahana sy ny finoana. De tononona amin'ny tsiraray avy Jesosy ny faharetana ao aminao, tononona amin'ny tsiraray avy ny fifalianao Jesosy, de mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hatran'izay, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.